Omaly aloko moa fo dia efa nisy izay fifaninanan'ny top 14 izay teny Andotapenaka ihany, teny amin'ny Kanjanamaki Andotapenaka izany. Ka ny lalao arahantsika indray anisan'ny nisokatana teny dia ny feona tao amin'ny savonnerie tropicale sy nisy ekipan'ny TFMA avy eny Ankasina. Lavon'ny zareo avy etsy amin'ny savonnerie tropicale tamin'ny isa 7 amby roapolo no 4 amby roapolo ry TFMA Ankasina tamin'ity fihaonana ity izay isan'ny lalao izay tsy nampozy ny rehetra ihany izay fivoahan'ny savonnerie tropicale ampandresy izay. Ny lavilefina nanoloana ny savonnerie tropicale ary zareo boikely manohatra avy eny Ankasina omaly tolakandro teny amin'ny Kanjamaki Andotapenaka nandritra ny andro 12 amin'ny fiadiana izay ho tompon-dakany ny ligina lalamanga ho an'ireo ekipa voasokajy ao amin'ny top 14. Resin'ny savonnerie tropicale tamin'ny isa 7 amby roapolo no 4 amby roapolo ny TFMA Ankasina. Raha ny endry dalao tamin'ny ankapobeny dia hita honanina fahavonona betsaka ny voaka-pandresy ny mpilalao ny Erika Sefo. Ny TFMA Ankasina kosa hita ho diso fanatanana ihany tamin'ny lalao nasehony. Hita ihany koa fa tsy tafiditra tao anatin'ny lalao ny mpilalao sasasasany avy eo amin'ny TFMA. Nisy arak'izany ny fifamaliana sy famezatsiny teo amin'ny samy mpilalao ny TFMA rehefa nirava ny lalao. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia efa nitarika tamin'ny isa 9 ny savonnerie tropicale. Mbola niady mafy izahay hoy Erika Sefo mpanazatra ny savonnerie tropicale mba ho tafiditra amin'ireo ekipa valo voalohany hiatrika ny fidinan'ny tompon-daka Madagasikara. Mbola manana lalao ray mantsy savonnerie tropicale amin'ity lalao fanitsanana ity.